5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambao. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, qui se charme tel Suluajiv. Luciano ni Fampalalambao. Fifanarana dahalo politika ny firosoana amin'ny tetezamita na inona endriny hoe ny mpamakafaka ny raharaha-pirenena manoloana ireo endrika tetezamita roa misy mivoy ankehitriny. Ankoatra ny fanitsakitsana ny lalam-panorenana, tsy hananjoa amin'ny fametrahana ny olona heveriny ho afaka hanavotra ny firenena anatin'ny fahantrana lalina ny vahoaka malagasy ka antony hanoherany ny tetezamita. Na eo miteny seny indray mifepitoana fiantsoana ireo mpisehatra amin'ny fifidianana avy eto an-toerana hanao ny fitsirihana ny fichier électoral. Tsy mbola mampiatra ny mangarahara ary manohy ny fandraisana fanapahan-kevitra samy irery ny seny ka mahatonga ny mpisehatra tsy mbola namaly ho appel à manifestation d'intérêt io raha ny ango-baovao. Ho tanterana ny volana jolay ny fanaovan-tsony farany amin'ny fifanarahana momba ny jony eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondrona européanina. Isan'ny mbola ifandresen-dahatra amin'izao fotoana ny pitsopitso ny ahafahan'ny Madagasikara misitraka ny compensation financière mandritra ny fionany na maro. Mitoy ary tsy ahitany mpitondra vahaolana ny tsy fandriampahalemana. Nirefitra ny basy teny Amboditry Manjaka omaly ary tara sy mifanilika tahaka ny mahazatra hoy ireo mponina ny tany filaminana. Any ivelany, taorian'ny fianoana voalohany tao Dakar ny maraina teo, na emotra ny 13 May ho avy izao ny fitsarana ny Ousmane Sonko izay voapanga amina resaka fanolanana. Ny tenany izay isan'ny kandidata ho filoham-pirenena ao Senegal ny taona 2024. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Izay ny lohateny-baovao ankasitrana hatrany ianao mbola misafidy ny fahita lavitra kolo amin'izao orizao atenina ny arahaba ary manasanao ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia nitoy ny resabe mandeha mahakasika ny fametrahana tetezamita eto amin'ny tany sy ny firenena no dia anokafantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Fifanarahana dahalo politika ny firosona amin'ny tetezamita ninona antony sy endriny ho ny mpamakafaka raharaha-pirenena manoloana ny sarina endrika tetezamita roa misy mivoy amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny fanitsakitsahana ny lalam-panorenana tsy ananjoa amin'ny fametrahana ny olona heveriny ho afaky ny hanavotra ny firenena anatin'ny fahatrana lalina ihany koa ny vahoaka malagasy ka antony tsy tokony hirosona amin'izay tetezamita izay raha ny fanazavany. Taorian'ny fiparitahan'ireo kisarina endrika roa ana tetezamita mandendesy voizina eny amin'ireo sehatra samihafa amin'izao fotoana izao. Ahitana ny tenina na ny transition d'entente nationale sy ny génie na ny gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les élections nentina teto amin'ny fampahalalam-baovao sesilany ny faneho-kevitra ny mpanao politika sy ny mpamakafaka raharaha-pirenena ho an'ny Evy Marius Rakotozafindrabe. Fifanarahan'ireo dahalo politika hifampizarana seza amin'ny firosona amin'ny tetezamita na inona endriny. Satria ny fametrahana transition dia milaza hoe tsy hanavita azy ana irehetra. Tsisy raha mandeha mihitsy eto. Marina fa tsy misy ady an-trano takany any amin'ny Soudan. Marina fa tsy misy famonoana samy malagasy. Fa crise ny dikany hoe hametraka transition tsika. Satria rupture constitutionnelle zany. Mety hatramin'ny président de la République mihitsy voafafa. Fa fifanarahana entente amin'ny mpisehatra politika no mametraka an'izay transition zay. Dia vao vetavetanitsika mpifidy veriasina zany tsika citoyen. Fa ny mpanao politika eto ny fampizara seza. Zay ny ataoko hoe partage de gâteau. Fa mafimafy kokoa hoe entente mafieuse. C'est un accord
entre des dahaly politique. Mizarazara ihany koa ny hevitry ny solom-bavambahoaka mahakasika ny resabe mandeha momba ny teteza mita amin'izao fotoana izao. Ao ny manizingizana ny tokony hirosoana amin'ny fividianana araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Misy ihany koa ny mankatoa ny firosona amin'izay raha tsy misy intsony ny hevitra ahafahana manatanteraka ny fividianana ara-potoana. Tany misy teteza mita zany tany tsy milamina. Tapitra ny mandany ny filoham-pirenena amin'ny 2023 dia manatanteraka fividiana. Fa le hoan'ilay olo tsy manana toerana tsy mieritreritra azo toerana amin'ny fividianana zany zany fiatreretako mivoa zany teteza mita zany satria mety afina azo izy taloha na azo toerana ka tsisy fomba zahoany toerana amin'izay na hiditra fividianana tsy tafavoaka dia zay zegny ny olo heveriko mivoa zany teteza mita zany. Mazava ho azy moa zany fa raha miditra amin'ny teteza mita dia miala amin'ny constitution zany tikany dia efa karazana feuille de route zany mety hitondra amin'izay fotoana izay. Ho anahy manokana aloha raha zay ny lalana inona moa ny olana ho anahy zay fa afaka tsy atao an'izay koa nefa ny hoe teny génie samy manana ny zeritreriny tsirairay avy fa amiko tokony hoe raha miditra amin'izay dia hoe tsisy azo atao tsony zany. Efa nandalo teteza mita maro ny firenena nanomboka ny taona 2020 ary nanamarika ny rehetra ny 7 izay nihitatra hatramin'ny taona 2012. Nampikororoso fahanany firenena ary namela takaitra ho an'ny vahoaka. Ireo vanim-potoan'ireo raha hiverenana ny tantara. Maro ny fanararao tapahefana sy aferafera samihafa ka mbola izay ihany ve ny lalakizorana amin'izao fotoana izao na eo aza ny tsy fahatombanana amin'ny fanomanana ny fividianana. Fa na emitry ny seny indray ny fe-potoana fiantsony ireo mpisehatra amin'ny fividianana veto an-toerana. Hanao ny fitsirihana ny fichier électoral amin'izao fotoana izao raha ny angom-baovao natao tsy mbola mampiatra mangarahara ary manohy ny fandraisana fanapahan-kevitra samirery ny seny ka natonga mpisehatra tsy mbola namaly ho appel la manifestation d'intérêt avy amin'ny seny io. Onona saina. Marisarisa iary asa amin'ny seny ny ankabeazan'ireo mpisehatra amin'ny fividianana avy eto an-toerana toy ny antoko politika, firaisamonim-pirenena ary mpanara-mason'ny fividianana. Profin'izany, vita ireo namaly ny antso na ny appel à manifestation d'intérêt nataon'ny seny ho an'izay liana anao ny fitsirihana ny rejistra sy ny lisitry ny mpifidy ka nahatonga indray ny voamera malio tena misana ny fividianana anitatra ny fe-potoana ahafahan'ireo voakasika mamaly ny antso izay ho amin'ny zoma izao. Raha ny angom-baovao natao, tsy ny teknisiana sy manam-pahaizana afaka manao ny fitsirihana no olana ka nahatonga ny ankamaroan'ireo antoko politika, firaisamonim-pirenena ary mpanara-mason'ny fividianana tsy namaly ny antso fa noho ny fomba fiasan'ny seny. Tsy ivona, isan'ireo hevitra nivohitra nandritra ny fiaonan'ireo mpisehatra amin'ny fividianana sy ny seny teny alarobia tamin'ny 4 ny volana martsa teo fa ho atsaraina ny fomba fiasan'ity voamera ity. Tsy hisy intsony ny fandraisana fanapahan-kevitra samirery ataon'ny voamera fa hifampidiniana mba entina hanatsarana zavatra araka ilay fomba fiteny ny hevitry ny maro matakadavitra. Teo ihany koa no hoe malalaka ary ara-potoana ny fanomezan'ny seny vaovao an'ireo mpiantsehatra isan-tokony ary atevena ny fifandraisana sy ny fifanankalozan-kevitra mba tsy hatopo-trano miony ny antoko politika, firaisamonim-pirenena sy mpanara-maso ny fividianana avy eto an-toerana. Tsy izay anefa no nitranga fa nanohy ny fomba fiasany toy ny teo aloha ihany ny seny, izany hoe tsy nisy ny fakan-kevitra sy fifampidiniana mialohan'ny nanaovana ity antso ho fitsirihana ny rejistra sy ny lisitry mifidy ity. Vokany, maro ireo teboka ao anatin'izany appel à manifestation d'intérêt izany, tsy ankasitrahany antoko politika, firaisamonim-pirenena sy mpanara-maso ny fividianana ka nahatonga azy ireo tsy namaly ny antsony seny niteraka izao fitarany taty izao. Tsy misy tenerana ho ireo antoko politika nanontaniana ary tsy te ho piraitsokombakomba amin'ny seny amin'izay tsy fetezana ny tranga sy mitranga ary mety mbola hitranga izy ireo ka nahatonga ny fanapahan-kevitra tsy namaly ny antso izay nataon'ny seny. Manoloan'io, andrasana izay ho fanapahan-kevitra ho raisy ny voamera maleo tena misanany fividianana ahafahana mampandray anjarany rehetra voakasika sy atratrarana ny tanjona, lesy mpividianana madio sy araka ny tokony ho izy ary fividianana mangarahara ho ekeny ny rehetra. Isika izao izay tapa-bolana mialoha ny ikatona ny lisitra tanteraka ka miroso amin'ny fiantsona ireo hita tao anatin'ny lisitra teo aloha, ny eny anivon'ny fokotany mba hisoratra anarana ao anatin'ny lisitra vaovao. Efa eny anivon'ny fokotany ireo anaran'olona izay hita tao anatin'ny antota-kevitra ny lisitra teo aloha kanefa tsy mbola tafiditra, mbola tsy soratra anarana amin'ny lisitra vaovao amin'ny alalan'ity fanavaozana tanteraka ity koa dia entanina izy ireny. Mety misy antsika eritreritra ny amin'ny hoe arino ny taratasy fiantsona ity, misy taratasy tokoa
ataon'ny vamery fotony amin'ny mpanisam-pifidy ho an'ireo olo-pirenena hita ao tao anatin'le antotan-kevitra tahery amin'ny alalan'ireny lisitra teo aloha reny mba hahafahana manentana azy ireny dia fiantsona anatona ny fokotany eo amin'ilay mpanisam-pifidy izy ireny fa tsy sanatria fiantsonanao inona akory. Momba izay lisy mpifidianana izay tsy misy mangarara tahaka ny mahazatra azy ihany koa ny ataon'ny voamera maleo tena misanany fifidianana. Inina tsy avoaka sy tsy resahana ankehitriny ny hoe firisan-jato amin'ireo olo-pirenena voasoratra anarana ao anatin'ny lisy mpifidianana no avy amin'ny fanatanterahana ilay jugement supplétif natao tamin'ny faritra maro. Tsy ivona, 3 tapitrisa no tomban'ny fitondram-panjakana amin'ny isan'ny malagasy tsy manana kopia sy karapanondrom-pirenena. Hatreto tsy namoaka ny isan'ireo malagasy nisitraka izany ny ministeran'ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ny ministeran'ny fitsarana izay nampandraiketana izany tahaka izay ihany koa ny CENI. Isan'ny teboka manjavozavo tamin'ity fanaovana ny jugement supplétif ity ihany koa ny fomba fiasa sy ny fifandraisan'ny CENI ary ireo mpikirakira ny karapanondro ny amin'ny hoe izay nahazo karapanondro ve avy hatrany dia nampidirina tao anatin'ny lisitra sa ny olo-pirenena no manatona ny fokotany manoratra ny anarany rehefa nahazo ny karapanondro. Ny jugement supplétif no karakarain'ny fanjakana izay efa nampiaha ireo mpiantsehatra maro hatrany am-piandohana noho izany tsy natao tao anatin'izay efa taona izay fa ny andrasana ho atombotra ny fifidianana vao nyrosona. Fa mampamitra-panontaniana ny fomba fiasa mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izay mampiesona ny vahoaka malagasy ireo manampahaizana momba ny fanaovana foto-drafitrasa goavana tsy mbola nahazo ny fahazoan-dalana ary tontolo iainana na ny permis environnemental ny tetikasa autoroute hatramin'izao saingy izao miroso ny tetikasa raha ny zava-misy ankehitriny. Tsy isina 3 kilometatra ho vita amin'ity autoroute ity raha ny dingana tokony arahana no jerena ho iatrany ireo manampahaizana momba ny fanatanterahana foto-drafitrasa goavan'ireo. Raha araka ny rahany eto amintsika moa dia ny fanaovana tetikasa dia mila manana permis environnemental alohan'ny fahazoana permis environnemental. Izay zavatra izay dia efa mifampiresahana tamin'ny mpitantana tetikasa ary manoloana ny zava-misy eny amin'ny kianja amin'izao dia efa fantatra zareo dia efa nisy fiapetrahana sy manoloana azy efa ampahafantaranao hain'io izay hoe tokony alohavana permis environnemental fanomboana tetikasa. Efa nampahafantarana ihany zareo izay zavatra ihany mandraikitra anao hain'io hoe alefaso ilay izy izay moa tonga antsika tafiditra ao anatin'ny tompana fanaovana tatitra fatongavana ilay tatitra ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ety amin'izao hain'io dia mirosontsika amin'ny fanaovana fanombanana ara-tontolo iainana amin'izao fotoan'izao zany. Izay raha iverenana ny fanazavana nentin'ny Italie générale ny ONE na ny Office national pour l'environnement omaly namaly ny fanontaniany ny mpanao gazety mahakasika ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana na ny permis environnemental momba ny tetikasa autoroute mampitohy ny Antananarivo sy Tomasina. Profo mitohaka mitenda amin'ny zava-misy ankehitriny hoy ireo teknisianina mahakasika ny fanamboaran-dalana fa natao tao anatin'ny kototosy sy tervaimanta ny fanombohan'ny tetikasa izay niseseo ny filoham-pirenena farany teo araka ny fanazavana trany ny fahazona ny fahazoan-dalana ara-tontolo iainana na ny permis environnemental ny tokony azo voalohany vao miroso ny asa lehibe tahaka itony. Rehefa azo ny permis zay vao afaka manao ny atao hoe afamprocès sommaire ahafahana malala zany ny budget tokony lanina maro isan-karazany fa ny antsika moa zany eto ny sareta indray mandeha alohan'ny omby ka amin'ny ankapobeny no fahitana anazy hitako tsy dia matotra ihany le tetikasa tahaka ireny satria tsy vao io ihany fa na tamin'ilay tetikasa téléphérique ihany koa raha dia efa nisy ny hoe mandeha etsy mandeha makerola izy dia izao fitetibidiny kanefa avy eo niova indray satria tsy mbola miandra ny permis environnemental satria hitantsika zany zao fa 5 volana aty aorinan'ny atao hoe fikarakarana na nilasana an'izany ny oeraoera maro be fanokanana nefa izy mbola tokony tsy hanomboka akory ny asa amin'ny ankapobeny zavatra ohatry izany hitako manahirana ihany amin'ny tetikasa lehibe tahaka itony raha amin'ny ankapobeny aloha raha ohatra 3 volana satria 100 andro zany raha mbola anao ny étude d'impact environnemental tsika tsy ho vita ao anatin'ny 3 volana zany 100 andro araka resahako mety ho enim-bolana nefa moa ny engin ny tena tanimbarin'olona sy nisaka zany efa nitotofana avokoa dia anisan'ny manahirana ihany izay zavatra izay amin'ny fahitako azy. Ankoatra io tsy ho vita na 3 kilometatra fotsiny ihany azy ity tetikasa autoroute ity hoetrany ny teknisianina noho ny fotoana efa kely sy ny olana mety iseho mialohany ny mety na tsy azahoana ilay permis environnemental izay. Ny tsara ho fantatra aloha zany fa natao hoe étude d'impact environnemental arak'izany ny filazana azy zany dia ny inona mety fetraika an'ilay tetikasa amin'ny tontolo manodidina
karaha am'izao fotoana zao tsika no efa nitotofana sy efa tapenana dolo ny tambary rehetra ka raha sanatsika tsy azo le permis an'le izy a dia mety anahirana ihany hoe avoakandray ve le vary efa voatototra tao ambany tao sy ny hoe lalana mianatsimo le isa mianavaratra sy amin'ny ankapobeny efa misy miteny koa hoe tsy hitabeny ihany lalan'le izy na mianatsimo na mianavaratra zany rehetra zany nefa dia anisany ao anatin'ny ataoko hoe avant projet sommaire zay tokony ahitana hoe aiza tokoa ny lalan'le izy a manahoana le izy a ary raha malala moa zany fa ny ampesiny ahafahana manao ny APD a zay plus détaillé kokoa zany ahafahana manao tanteraka ireny projet ireny ary zany ny antony anisany mahatara ireo grand projet rehetra misy naizera-tany fa tsy eto Madagasikara ihany tsy ho vita mambolana amin'ny projet iray lehibe ary mbola very koa ny fahavitany zany autoroute zany 20 kilometatra 4 fois ao anatin'ny alohan'ny faran'ny taona 2023 dia zavatra impossible ho an'ny teknisiana zay mandinika sy ataoko hoe miasa ao anatin'le sira raha iverenana hatrany ny tantara efa namoaka ny vaovao momba ny fanotofana ny tanin'ireo tantsaha teny an-toerana ny teto anivo ny fampalalamba-bao ny Kolo TV ny daty ny 17 desambra 2024 ary voalaza tamin'izany ihany koa fa tsy mbola misy ny taratasy ny fanaovany tompotany voakasika sy ny tetikasa tamin'ny fanjakana hatramin'izao teny amin'ny fokotany Ambolo ao anatin'ny commune Talata ny Volonondry midika hatrany izany rehetra izany fa antery no nanaovana ny fanombohany ny asa teny an-toerana baraingo mipetraka araka izany ny fitohizany asa izay nambaran'ireo teknisiana fa tsy ho isy akory ny asa ho vita mandrapitapitra ity taona ity raha manaraka ny dingana rehetra ny tetikasa lehibe tahaka itony. Tontolon'ny fitsarana ny laza ministry ny fitsarana sy mpitahiry ny fitomboka sepanjakana tamin'ity androany ity fa mbola ao anatin'ny fanadihadiana ny mahakasika ilay ampamoaka izay nataony Raisara izay vola farany teo izay mahavoatonotony ilay mpitsara sy ilay tompon'andraikitra iray eo anivon'ity ministera ity ho hita miandalana ihany koa araka izany ny fivoaran'izay andao arahantsika ny fanampanazavana. Tsy azo atao manamboraka ny tsiambaratelo ny fitsarana rehefa mbola ao anatiny izany fanadihadiana izany tsy ny raharaha isa ihany fa ny raharaha rehetra dia tsy natao ho avoraka ho fantatry ny daholobe rehefa mbola ao anatiny fanadihadiana tanteraka mbola mandelo ny fanadihadiana dia hiteo ihany izany hoe inona ny toy izany fanadihadiana izany fa tsy mbola natao hoe ho ampahafantarina daholobe hoe zao voalazan-drakodina zao voalazan-drabe izay mahafanadihadiana izay tsy mbola mandeha mihin-dalana hoe aiza fa ny olona izay mahatsiaro ho voantsindry azo lena dia manana zokoa no fikarainana na izy na izy. Ho hitantsika miandalana roa tanterina eto amin'ny fampalalam-baovao hatrany araka izany ny fivoaran'izay raha izay fa ao anatin'izay tontolo ny fitsarana izay hatrany fa ho eny anivo mipaky vetivetsika tsy misy afa-tsy faritany roa ihany hatreto no ahitana ny tendrom-pitsarana amin'ny sahana ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara na ny PAK mandringa araka izany ny asa izay tokony ho atao manoloana ny fanenjeny ireo mpanao kolikoly ho ny teo anivon'ny sendika mpitsara eto Madagasikara androany tokony apetraka aingana noho izany ty rafi-pitsarana miady amin'ny kolikoly ty amin'ireo renivohim-paritany miisa enina ahafahany daholobe mametraka fitoriana amin'ireo trangana kolikoly samihafa mety iseho eny anivon'ny fiarahamonina. Raha maro no efa nandeha sy mandeha ary mbola andalo eo anivon'ny PAK na le pôle anticorruption eny amin'ny 17 hektara sy eny anivon'ny PAK any Mahajanga amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny PAK toy ny rafi-pitsarana rehetra tsy misy ny ambony lalàna aoriny ny fanadihadiana izay atao izay rehetra vao iroroy amin'ny raharaha kolokolo sy fanodikodina mbola mpanjakana hiara ny lalàna avokoa fomba fiasa izay maneho fa tany-tandaly ny Madagasikara na eo aza izany rehetra izany malona ny tsy fampiany mpitsara eto amintsika sy ny tsy fampiany ny enti-manana ny eto Antananarivo renivohitra sy ny any Mahajanga ihany no toerana misy ny PAK amin'izao fotoana izao mandringa araka izany ny asa amin'ny fanenjena tanteraka ny trangana kolikoly noho ny tsy fipetrahan'ny PAK manerana ireo renivohim-paritany miisa enina eto amintsika ho ny teo anivon'ny SMM na ny syndicat ny mpitsara eto Madagasikara nadritra ny lanonana fametrahana ireo mpitsara teny amin'ny 17 hektara androany. Misy PAK raha napetraka ny prinsipa tany am-voalohany fa tokony hijoro ny fitsarana miady amin'ny kolikoly raha isaky ny faritany zany hoe normalement zany tokony anakenina ny fahitanay avy aty amin'ny syndicat azy moa zany eo ny mbola mety hoe ny ara-matériel ressources humaines matériel sy financière mety hoe mbola tsy atafatsangana fa raha tsy diso atoato mety efa isokatra koa fianaratsoa dia zay foana fipetra eto Madagasikara ny amin'ny lalàna vila sy sisa moa zany rehefa mbola tsy misokatra aloha ny any amin'ny faritany voasokatra dia tsy maintsy izay limite rofo no mandray ny compétence zany hoe hitsonjovana le justiciable fa
ny entanina zany ao anatin'le izy le hoe tsy fampinampitsara sy le hoe ny anafainganana an'le satria izy raha tiatsika koa moantsy ny hoe tsy eto Antananarivo reriny mety misy sehatra kolikoly naindray mety kivony justice aby le atolo ara ve anao ny andeha nensika any misy ny direction territoriale amin'ny Bianco fa na resaka défermance ny sisa sy ny procédure ao anatin'le izy mety tsara dia mety kamo le olona manao an'ilay fitorohana dia manentana fitondram-panjakana moa zany eo anivon'ny pouvoir exécutif hoe mba hanao zay tratrany rehetra zany ho an'ny fanokafana n'ilay parc ao amin'ny 6 province eto Madagasikara. Ho an'ny vahoaka malagasy efa mahery ny 17 tapitrisa amin'izao fotoana izao tsy misy afa-tsy 17 ireo mpitsara manerina nosy araka ny totanisa avy eo anivon'ny SMM hatrany tokony hisy hatrany ny fifaninanana andraisana mpitsara eto amintsika ary tokony atsaratra ihany koa ny fanaovana fanalelanana manoloana ny asan'ny mpitsara tsara raha isy foana ilay fifaninanana hiditra ho mpitsara ao zao misy mpianatra zany efa mianatra raha dia ny afaka teo koa efa miditra fa na izanaty zany hivoaka zany eo Dioson izy Dioson zany fitambaran'ireo raha tsy diso fitadidy amin'ny resaka isa fa mbola tsy maharaka zany raha hoe tena tiana ny anafainganana na raha mpitsarana na ity anivo mipaky io manerana ny nosy na ny any anivo ny fitsarana tsotra dia mba tokony isy isa-taona ilay fifananana hiditra ho mpitsara mariako eto koa nefany azoko tenena ihany ty hoe eo ihany koa ny resaka fifananana hiditra ho mpirakotra raha eto Madagasikara izay teo zao hitanareo tsara fa nisy concours nandeha teo dia miato le izy tsy hay moa hoe inona ny antony sa inona dia ao anatin'izay zavatra zay zany no hitenenako hoe tokony isy isa-taona le izy satria ny fitsarana angamba tsy ampy olona indrindra raha resaka asa-panjakana nefa ny fitsarana haindehibe ny firenena misy ny resaka fitsapatsapahana fanaovana intervention eo anivon'ny fitsarana tsy eto anivon'ny paky ihany nisy moa ny interpellation nataonay ary miteny foana zay rehefa hitanay misy zavatra tsy mandeha amin'izay laoniny ka io ny voalohany indrindra zay ny mampitsara mpitsara tsy tokony ho afaka hitsapatsapahana ary manentana foana ny tenako amin'izay sehatra zay ankoatr'ireo tontosa androany ny fotoam-pitsarana manetriketrika fametrahana ireo mpitsara misaina vaovao hiasa ao anivon'ny PAC na ny pôle anticorruption eny amin'ny 70 hektara ankoatr'io efa mandeha ihany koa ny appel à candidature ho an'ireo mpitsara izay maniry hiasa ao anivon'ny PAC ao Fianarantsoa amin'izao fotoana izao raha ny fanazavana androany ivadika vetivety eo anatin'ny pejy ny toe-karena sika ho tanterana ny volana jolay ny fanaovantsony farany amin'ny fifanarahana momba ny jono eo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondrona eropeanina ho ministry ny jono sy ny toe-karena manga tamin'ity androany ity isan'ny mbola ifandresen-dahatra amin'izao fotoana ny pitsopitso ny ahafahany Madagasikara misitraka ny compensation financière nandritra izay fionana maro zay Daniela Mino Arso taorian'ny dindika sy adovaritra mikasika ny accord de pêche na ny fifanarahana ara-jony teo amin'ny gouvernemanta malagasy sy ny vondrona eropeana nandritra ny efa taona ho tanterahana ny volana jolay ny fanaovantsony farany raha ny volana oktobra 2024 no vita ny fanavoazana ny fifanarahana teo amin'ny rotota accord de pêche izay nahazon'ny Madagasikara vola mitentina 7,2 tapitrisa euro ankehitriny miaraka amin'ny appui sectoriel manodidina ny 1,2 tapitrisa euro isan-taona raha latsaka izay ny vola azon'ny Madagasikara tamin'ny accord de pêche farany teo izany hoe nanodidina ny 4 tapitrisa euro niaraka tamin'ny appui sectoriel 10,7 euro fehiny zany dia inona sy antenaina fa atoato dia irosika ny amin'ny fanateterahana zany accord de pêche izay iarahana amin'ny Union européenne zany ary mba azo tombotsoa amin'izay ireo mpanjono madinika rehetrarehetra satria ilay appui sectoriel mitentina eo amin'ny 1,100,000 euro io dia miantefa mankany amin'ny mpanjono sy ny mpiompitondro rehetrarehetra eto Madagasikara satria azadiny fa mifameno tanteraka izany resaka asa fanjonona sy ny fiompina anaty rano fiarina anaty rano zany hoe lay pêche sy lay aquaculture zany dia mifameno ao anatin'izay rehetrarehetra zay mba ahafahantsika manatsara ny tontolo ny vokatra rehetrarehetra zany ny produits halieutiques eto Madagasikara ary indrindrandrindra ihany koa ny fisakafoanana an'izany trondro zany ho antsika eto Madagasikara mba hiakatra izy ny taona 2024 raha iverenana no vita ny fifanaovantsony mahakasika ny fifanarahana momba ny jono indrindra ny lamatra teo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona eropeana ary ny farana ny faharaiky amin'ny 3 desambra 2024 tao anatin'ny 3 taona tsy nisy ny maromaritra iraisana tamin'ireo teboka telo ny fantohan'ny dindika teo amin'ny rotota isan'izany ny vola tokony hositrahany Madagasikara manoloana ny fitrandrahana ny lamatra na ny compensation financière sy ny isan'ny sambon'ny vondrona eropeana mahazo ny fahazondalana anjono anatin'ny zone économique exclusive malagasy ankehitriny andala-pahavitana ny fifanarahana ara-jono amin'ny vondrona eropeana
saingy aizahoaiza kosa ny fifanarahana amin'ireo firenenkafo isian'ny mangarahara ary ampaharitra ny fitantanana ny arenandranomasina ny tsy fisian'ny mangarahara izay efa niteraka olana goavana toy ireo fifanarahana arajony roa lehibe niarahana tamin'ireo orinasa sinoa ny taona 2024 izay voalaza ampiasana sambo 3 ary sambo maherin'ny 3 ny taona 2024 ho fampivoarana ny sehatry ny jono napetraka andro any ny vato fototra anatsarana ny trano fiasan'ny autorité sanitaire halieutique sy ny observatoire économique de la pêche et de l'aquaculture teo aloha tetsy ampandrinomby izay tafiditra anatin'ny tetikasa sui office 2 vatsin'ny banky iraisam-pirenena vola. Isan'ny vaovao mba tsara zany rehefa andalam-pamaranana ny fifanarahana momba ny jono eto Madagasikara ny fifandreseni-dahatra ao anatin'izay. Izay isan'ny ny fifanarahana momba ny jono izay isan'ny ajono Madagasikara vola ihany koa. Ao anatin'izay fa ho an'ny androany dia tsy mbola misy hatreto ny teti-bola mazava ndraisan'ny Madagasikara ny lalaonosy. Izay ho tontosaina ny volana Aogositra zao, tsy mbola nazo fa matsim-bola entina manomana sy manao fanazarantena ihany koa ireo federasiona ary taranja maro no tsy mbola manana foto-drafitrasa manaraka ny fenitra hiatrehan'izay lalaonosy zay amin'izao fotoan'izao. Hilary Nasolony ainy. Telo volana sisa igadona ny fotoana anatanterahana ny lalaonosy na ny Jeux des Îles izay ampiatranoany Madagasikara. Tsy mbola misy hatramin'ny androany ny teti-bola mazava andraisana izany lalaonosy izany, tahaka ny teti-bola ho an'ireo fédération samihafa anatanterahana ny fanazarantena raha toka ny lazany anampy ireo mpisehatra rehetra ny fanjakana. Efa imbetsaka ihany koa ekoatry ny fampiatsona avy amin'ny filoham-pirenena ireo mpisehatra amin'ny ity lalaonosy ity. Saingy tsy misy toy ny resabola treto raha ny loharanom-baovao voaray. Foto-drafitrasa maro ankilany no mila fanarenana sy fanamboarana ahafahana mandray izany lalaonosy izany, saingy tsy misy resaka ny fanatotosana izany mandraka ankehitriny. Isan'izany ny piste tartan etsy Alarby, ny dobo filomanosana eny Vontovorona sy ny maro hafa. Taranja vitsivitsy hatreto no nisitraka fanazarantena any ivelany tahaka ny taranja atletisme sy ny haltérophilie izay fanampiana avy amin'ny fanjakana sinoa raha toka mila izany avokoa ny taranja rehetra saingy tsy misy vola entina manao izany. Tsy nahazoana valiteny mazava ny ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola raha nanontaniana ny teti-bola ho an'ity lalaonosy izay ampiatranony Madagasikara ity androany nandritra ny fifanaovan'ny sy ny mpiara-miasa amin'ny firenena frantsay izay nanoloran'izy ireo lelavola mitetina fito-tapitrisa euro ho an'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Atao izy io ny fifanarahana io mba hanamafisana ny fahaiza-manao ireo mpiara-miasa eto amin'ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola sy anatsarana sy anavaozana ny fomba fitantanana ny vola fanjakana. Iarahantsika manaiky moa fa ao anatina organisation anankiray dia ny capitale humaine ny maha-olombelona dia miantoka ny fahombiazana ary na inona fitaovana nanantsika ka ny olombelona no tsy hanao na ny olombelona no tsy mahavita dia tsy vita foana ny asa izay kasantsika sy ny tanjona izay tiantsika hotratrarina. Izay ny mahatonga anay manao zava-dehibe an'izao fanampiany fanjakana frantsay izao amin'ny fanamafisana ny fahaiza-manao eto anivon'ny ministera ny toe-karena sy fitantanam-bola. Mbola ho baraingo ihany koa zany mahakasika ny lalaonosy fa nankalazaina omalany fa 700 taona ny fifandraisany Madagasikara amin'ny Allemagne sehatra maro no niarahany asa nandritra izay 700 taona izay isan'ny tanjona tiana hotratrarina amin'ny rotonta amin'izao fotoan'izao ny fampivoaran'ireo sehatra maro toy ny fanamafisana ny demokrasia sy ny fametrahana fitondrana tsara tantana. Andao arahantsika ny fanampanazavana mahakasika izay. Nahafapo izay 700 taona izay satria mahakasika sehatra maromaro. Aoka aloha ny sehatra ny tontolo iainana, ao ny sehatra ny ara-toe-karena, fa ao koa nefa ny sehatra amin'ny resaka maha-olona ary indrindrindrindra momba ny fitondrana na ny atao hoe gouvernance. Ka afaliana lehibe zany androany no nanaovana an'izay célébration izay satria mbola mitohy izy io ary vao aingana ny mpiara-miasa ato amin'ny affaires étrangères raha mbahiny no nandeha tany Allemagne ary navozona le fifanarahana. Ihany koa no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy. Ny fitakindreo mpampianatra misotro ronono eny anivon'ny université izay tsy mbola nandray ny volany efa ho 5 taona izao eo ihany koa ny mahakasika ilay fanafiana amin'ny tapiadiana amin'ny andro atoandro teny ambotro manjaka teny apahany amin'ny fanadiadiana azy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa aveo mandrapitafa vetivety ary.
gratuite. 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 Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 31 juillet. Dès maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira DC Collecte Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 000 TTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, 17 charme tel sous arrive. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Carrelage, luminaire, électricité, sanitaire et des milliers d'autres articles. Batimax, la qualité au meilleur prix. Tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'ity alaity atenina trano ny araba atomboky lahy sy atomboky vavy. Avy hatrany dia tontolon'ny fampianarana no ndeha anokafantsika izay. 5 taona tsy nisitraka ny fisotrondronono ireo mpampianatra misotro ronono eo anivon'ny oniversitena Antananarivo. Raha ny fitarainana izay nataon'izy ireo tamin'ity androany ity efa maro ny fitarainana natao saingy tsy mivaly izany hatramin'izao ka antony anairana izy ireo ny fitondram-panjakana Richela Rabarvelo. Mitaraina amin'ny tsy fisitrahana ny fisotrondronono ireo mpampianatra eo anivon'ny Université Antananarivo misy 300 izay nivoaka ny taona 2024 ka hatramin'izao 2024 izao. Araka ny fanazavany, mifanilika andraikitra ireo tompona andraikitra tokony isana izany fanomezana fisotrondronono izany. Raha ohatra zao hoe kategoria B anao dia ataoko hoe à peu près eo amin'ny satria ilay izy misy arere 2004 2016 zany hoe mitondra teo aloha sy mitondra amin'izao zany samy tsy nahefa daholo fa ny 2017 18 19 kosa aloha mariniko efa voalohany le président tantana teo nandritra ny 3 ans fa le 2004 2016 zany 2020 à juin 2022 io zany no arere ngeza be. Dia raha totalina zany ohatra hoe catégorie B no mety any amin'ny 32 millions zany no de francs isan'olona. Raha catégorie A zany dia miakatra ohatran'izay hatrany le izy catégorie C ohatr'izay. Dia le izy zany io tsinona efa sitomina amin'ny karamanay zay zany ny tena mampalahelo anay hoe sitomina amin'ny karamanay le izy nefa dia raha ny tokony izy zany tokony isam-bolana le izy miversena dia nefa tsy ataondry zareo. Efa maro ny fangatahana sy ny fitarainana nataon'izy ireo tamin'ireo mpitompona andraikitra isan'ny tokony voakasika izany. Hatreto tsy mbola nahitana vokany izany. Mandrakity ny androany mbola tsy nahazo azy mihitsy zany zay. Fa dia mahazo zany zay faravarana zany tonga eo amin'ny SC, amin'ny secrétaire général ministère miresaka aminay dia mampanantena foana moa izy efa mifampiresaka zay sy ministra fa horaisinareo atoato, horaisinareo atoato le andro mitambatra volana dia efa mivadika taona maromaro io zany zao dia eo zany zay valalanina mihitsy ohatra ny fialana fotsiny ve zany le vahaolana menanay eo anaty bureau fa vao mivoaka amin'ny bureau zay dia aprimany resaka izy zany fa tsisy karakara tsisy piraharaha mihitsy zany zay hatramin'izao. Ananika efa taona lizy dia mbola tsisy vahaolana ita eny mandrakity ny androany. Ohatra ny ampandrina drisa foana zany zay ezaka zay birao an-tananay dia hoe misy zavatra ohatrao atao na zao natao ka nefa mandrakity ny androany tsisy vahaolana entitra mihitsy zany miseho fa dia mbola tsy afaka misitraka an'izay fisotrondrononona izay zay. Ny fitarainan'ireo mpampianatra misotro ronono ireo efa nesorona tamin'ny karama daholo ny cotisation sy ny CRCM na ny caisse de retraite civile et militaire nandritra ny fotoana ny asany saingy izao tsy mandray fisotrondronono izao. Hatreto ihany koa tsy mbola namoaka ny subvention ireo tompony andraikitra izay hevitra iray amahana ny olana misy eo amin'ny mpampianatra misotro ronono. Fanontaniana mipetraka ao anatin'ireny no hoe
aiza ny fitandrona ny asy ny mpampianatra sy ny mpanabe isan'ny namolavola tanora olona sy rehetra maro teto amin'ny firenena nandritra izay fotoana maro zay fa amafisina amin'ny alalan'ny fampiofanana sy fizarana trakefa mipaikady rehetra ahafahana miaro ny zon'olombelona mandritra ny fotoam-pividianana tanjona ny siny ny fividianana milamina mamadio sy mangarahara ary ekeny rehetra ary indrindra andraisany rehetra anjara ihany koa ao anatin'izay gaeton andriatsilavo. Maro lafiny tsy fanajana ny zon'olombelona mandritra ny fotoam-pividianana ary isany ahitana izany ny eto Madagasikara. Araka izany, ny rosorana ny atrikasa sy fiofanana miopana amin'ny zon'olombelona iarana amin'ny fikambanan'ireo voameram-pirenena misana ny zon'olombelona aty amin'ny tany teny frantsay. Ankoatra ireo zo sy adidy ananany tsirairay avy mikasika ny fividianana, isany adina ary tsy maintsy hojerena vahaolana ihany koa ny fahafahana miteny sy maneho hevitra. Ny fahafahana miteny, liberté d'expression, fahafahana mandray vaovao, fahafahana mampita vaovao izay voafarintsika ao anatin'ny 7 amin'ny fanambarana resam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona, voasoratra ihany koa zay ao amin'ny 7 amin'ny lenilazantsika teo pacte international relatif aux droits civils et politiques dia mbola napitsika ao anatin'ny 10 lalam-panorenana liberté d'expression rehefa tsy afaka maneho hevitra koa zany ianao dia voatohitohana ihany koa zay fahafahana hoe mandray anjara amin'ny fifidianana zay. Iny zany tsy pihana manokana ihany koa. Ezaka tsy maintsy hotratrarina ny fampivondronana ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiarovana ny zon'olombelona ka iombona peo amin'izao fotoana fiatrehana ny fifidianana izao. Tsy hiditra amin'ny asa sy andraikitra ireo mpanaramaso ny fifidianana akory hoy ny eo anivo ny AFCNDH na ny Association francophone des commissions nationales des droits de l'homme fa hiady sy hiaro ny zon'olombelona amin'ireo dingana sy fandraisana anjara ny mponina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Faire en sorte que là aussi on ait des élections qui soient inclusives. Ataony fomba ahazoana fifidianana andraisan'ny rehetra anjara ka hitovy ny lahy sy ny vavy eo amin'ny fanaraha-mason'ny fifidianana. Eo ihany koa ireo olona manana fahasembanana. Ho afaka mifidy ihany koa ireo mipetraka lavitry ny birao fadatsaha-bato. Misy ihany koa matetika inady hevitra eo anivon'ny fianakaviana mikasika izay olona hovidiana ka tokony samy anana ny safidiny ny tsirairay avy mandritra ny fifidianana. Le droit de vote des uns et des autres. Fanampanazavana hoetiny Michel Forst, secrétaire général eo anivon'ny AFCNDH. Tanjona iraisana amin'izao fiofanana izao ny hanomezana traikefa vaovao ireo mpisehatra amin'ny zon'olombelona hoenty miasa amin'ny fiatrehana fifidianana ka ahazoana fifidianana madio, milamina, mangarahara sy ekeny rehetra. Isidina vetivety ho an'ny mananjary sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy 13 Mey lasa teo ireo polisy munisipaly ao amin'ny komuna Mananjary misalotra ny anarana hoe santatra miisa 15 menada rehefa nomena fiofanana mitombony isa mponina ka antony nanosika ny fiadidinan'ny tanàna ampitombony isan'ireo polisy munisipaly izay efatra monja tany am-piandohana eo ihany koa ny fanomezana asa hoy ny be ny tanàna andao arahantsika ny fanampanazavana. Raha ny isa ankehitriny 12 niainga tamin'ny isa efatra dia mbola azo lazaina tsy ampy raha mita amin'ny fitombon'ny mponina sy ny angezan'ny tanàna. Na zany na zany anefa dia efa eo manana sahady ny fandraisana andian'ny faharoa izay miisa 12 indray koa zany ny eto anivon'ny fiadina tanàna amin'izao. Izao no atao dia mba hametrana amin'izay hoe fampanazana ny lalàna indrindra fa eo amin'ny lafin'ny famoronizana eto an-tampon-tanàna ny Mananjary. Tsy ampy nefa ny ezaka izay ataon'ny komina rasy miara-misa lay ny rehetra. Ny fanomezan-tanana sy ny fanampiana an'ireo sokazina mpitandro filaminana ireo no anaovana soavo amin'ny vahoaka ka samy anara-dalàna sy anaza ny lamina izay apetraka izy ireo mba misy fiarahamonina mirindra sy milamina eto amin'ny fiadidinan'ny tanàna ny Mananjary ambonivohitra. Avy any Mananjary dia andao hiazo vetivety any Tolaniaro ao anatin'ity vaovao manaraka ity. No olana anatiny 5 volana tsy nandray karama ihany koa ireo mpiasa ny chambre de commerce au Tolaniaro. Ny any an-toerana izay andray ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra ny volana Jona ho avy izao. Kaeton Andriatsilavo. Efa ho 5 volana izao tsy nandray karama intsony ny mpiasa ny chambre de commerce ao Tolaniaro. Nijanona ihany koa ny fampandehanan-draharaha rehetra eo anivon'ity tranobe ny varotra ity no tsy faneken'ny birao teo aloha anao famindram-pahefana izay nitondra ny fitoriana eny anivon'ny tribunal administratif.
zavatra andrasantsika amin'izao zany a dia ataontsika hoe arrêté de nomination zay mametraka anay a ho membre titulaire ka ahafahana manao passation amin'ny équipe teo zay noho zay antony zay zany a dia tsy afaka mamaly ministère raha mifahazavona azy a satria mbola misy an'ity fitoriana apetraka ny ankilan'izay io fitoriana io moa zany a mazava ho azy a fa zavatra efa fantatra ny antony hoe io rehefa misy indreso izy dia raha imandeha zay a dia tsy maintsy hoe nanalambady foana ny mpandresy dia apetratsika amin'ny fahendriny fitsarana zany a zay efa moanazavavidiana zay. Aina iteraka fetraikany goavany eo anivon'ny fandrarahana eto anivon'ny faritra izao fikatsoana lavareny izao. Araka izany, manao antsoavo amin'ireo voakasika rehetra sy ny ministera tompona andraikitra ihany koa izy ireo. Misy zavatra goavana miantsika eto amin'ny faritra Nosy amin'ny volana Jona. Izany dia anentanana antsika rehetra fandraraha indrindrandrindra satria ny CCI dia ivitoerana natokana ho amin'ny fandraraha rehetra tsy akanavaka. Na ny mpandraraha madinika na ny mpandraraha salasala na ny mpandraraha vaventy a mifanentana tiana dia tsotra fotsiny journée internationale de la région no atao eto amin'ny faritra Nosy zay atao eto amin'ny commune urbaine ny Fort-Dauphin izy io. Ny mpandray anjara voalohany indrindra ao anatin'izany dia mpandraraha, zany hoe ny CCI zany no tena tokony ho lohandarana ao anatin'io. Anefa noho izany toedrarava mitsanga rehetra zany a dia maro ireo zavatra izay sakana lasa tsy ahafahana mandroso. Ankoatr'izay, iray volana latsaka sisa igadona ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny faritra izay ho tontosaina ao Tolagnaro isan'ny lohalaharana amin'ny hohetsika io ny chambre de commerce izay tsy afaka manatsara ny fotodrafitrasa tokony andraisana ny hetsika noho ny olana mitranga any an-toerana. Ny fotodrafitrasa ao an-toerana izay efa simba ary tsy nasy-panamboarana tao anatin'ny taona maro. Fa nasarika ireo délégation frantsay ny fisian'ireo fikambanam-behivavy miaro ny tontolo iaina ny alaonko ao amin'ny elidrano ny Bombetoka ao Mahajanga. Ireo alaonko izay simba vokatry ny tsindry samihafa amin'izao fotoan'izao. Anja Robert Kolo, Mahajanga. Nidina ifotony nijery ny faritry ny alaonko izay simba vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro ary potika vokatry ny tsindry mahazo ireo alaonko teny amin'ny elidrano ny Bombetoka atao anatin'ny faritra Boeny. Ny ministry ny tontolo iainana ny ambassadeur frantsay sy ny sekretera-panjakana frantsay medidi ny fampandrosoana ty amin'ny tany miteny frantsay niaraka tamin'ireo délégation na maromaro. Dans le cas de la préservation de l'environnement, anatin'ny fikajiana ny tontolo iainana indrindra amin'ireo faritra misy mangrove izay hiara-ny fiovan'ny toetrandro sy ireo fampitehana samihafa, ny fitrandrana tsy ara-dalàna izay ahitana mponina sy fikambanam-behivavy miasa sy mivelona ho an'ny fiainana andavanandro pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Zava-dehibe tokoa ny fisiny ny fikambanam-behivavy izay mandray anjara mivantana amin'ny asa izay ataon'izy ireo amin'ny fikajiana ny tontolo iainana indrindra ny faritry ny alaonko. Madagascar comme d'ailleurs la France tahaka ny firenena hafa i Madagasikara ary Frantsa ihany koa dia mirosaka ny sehatra mavitrika ho fiarovana ny tontolo iainana sy ny biodiversité antony mahatonga ny sapam-pikarohana frantsay ho an'ny fampandrosoana nametraka tetika asa fanaraha-maso eto. Faly aho miaraka amin'ny namako sy Eric mitsidika ireo mangrove ary ijery ihany koa fa amin'ireo asa atao dia misy vehivavy betsaka manana andraikitra lehibe, manana fahafahana miasa izy ireo ary mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. de la préservation de l'environnement. Nitsidika ny fampiratiana ireo asa vita avy amin'ny landy nataon'ireto fikambanam-behivavy avy amin'ny commune Bonamaro ireto tetsy amin'ny Alliance Française ny Mahajanga ireto délégation ireto avy eo ny alaonko tokoa no fonenan'ireo landy izay ampiasaina avitana ireto karazana fitaovana sy karazana lamba fitafy vitan'ireto fikambanam-behivavy ireto. Lafomba voafa fa hijanona ny Mahajanga atrany isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Ny aniakatra ny avy teknika andro mpankafy sport Mahajanga raha ny zava-misy nandritra ny fifanitsanana tamin'ilay tournoi Cyber Game Contest ho ny mpikarakara avy amin'ny Cool TV FM. Ny farany herinandro teo no fantatra ireo isolotena ny Mahajanga hiatrika ny famaranana ifanandrinana amin'ireo mpilalao sangany isa-paritra izay ho tontosaina tsy ho ela ihany koa. Anja Robert, Kolo, Mahajanga. Nandritry ny roa andro ny fifantenana ny mpilalao isolotena ny Mahajanga eo amin'ny taranja e-sport tamin'ilay tournoi Cyber Game Contest izay nokarakarainy ny Cool TV teo amin'ny Tekken 7 sy ny FIFA 23.
ny atsara ny vokatra raha hoan'ny mahajanga manokana ary niakatra ihany koa ny avo teknika ny mpilalao raha ny nambara ny mpikarakara. Taoko hoe ny atsara ny vokatra aloha zany raha ny oharina tamin'ny herintaona na teo amin'ny resaka tahany fahaizan'ny mpandray anjara na ny isan'ny zareo ihany koa. Betsabetsaka ny tamin'ity no ny hita hoe niakatra ihany koa ny niveau na tamin'ny FIFA 23 izany na ny tamin'ny Tekken 7 zay ny raha ohatra ka fitinana zay androandro zay. Tokony misy combat intéressant ihany rehefa tonga amin'ny lalao famaranana zany na ny amin'ny FIFA zany na ny amin'ny Tekken 9 koa mitovitovy ihany zany fa eo moa zany misy foana le facteur X amina lalao sahala amizao ohatry ny amin'ny sport ihany mantsy le izy compétition rehetrarehetra dia misy foana facteur X dia iny foana no départager ny mpifaninana tsirairay dia hita eo ihany koa amin'ny final raha ohatra hoe mety mahazaka international ve sa tsy tsika satria mantsy ny ho an'ny FIFA manokana zao mantsy dia zay tonga any amin'ny final zay champion national zany dia isotenan'ny Madagasikara atsy Afrika mandritry ny fifananana anankiray zay karakarain'ny mpanoana ny événement Cyber Game Contest. Vonina ny Iaro ny vonina Itriboiny eo amin'ny ity taranja e-sport ity ny voafantina tamin'ity tournoi Cyber Game Contest teto Mahajanga ity. Adve zany tena mafy fa ndraiky fa vonina izy maintsy mikotsana mafy atsika fa hitako foana ny voan'ny tanà izy maintsy mikotsana mafy zany amizay mba azazoko any foana. Atao aloha voalohany indrindra dia ny mikotrana nomana an'ity CGC 2023 ty dia na ny teo amin'ny FIFA zany na ny ara-tsaina koa ary moral ny kotranina mafy be mba tsy angofotra nefa tonga ny match. Vonina tsara atsika andeha hanao ny solotena Mahajanga zany. Tetsy amin'ny hôtel Cocolodge no nanaovana ny lalao sy ny fifanitsanana ary ny fizarana ny mari-pahatsiarovana avy amin'ireo mpanohana ny tournoi Cyber Game Contest teto Mahajanga ka ao aorian'ny faritra Boeny dia ho an'ny fianaratsoa indray ny ekipa ny Cool TV ifantina ireo izay sangany eo amin'ity taranja e-sport ity. Mitohatra ny fitetezam-paritra fa ho an'ny toliara vetivety sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nanomboka omaly ny adina ara-panatanjahantena ho an'ireo kilasy fahatelo ao anatin'ny fari-piadidia mpampianarana toliara voalohany. Tsapana andritra izany ny fiainany favitriany mpandray anjara tamin'ity taona ity. Bonhomme Élisée, Cool Toliara. Piadina 7,740 amin'ireo mpianatra 1,773 hanala ny fanadinana BEPC no tonga nandray anjara amin'ny adina ara-panatanjahantena ho aneto anivon'ny fari-piadidia mpampianarana toliara voalohany izay ahitana piadina lehilahy miisa 7,740 sy vehivavy miisa 2,740. Araka izany nahitana fiainana ny taham-pandraisana anjara tamin'ity taona ity izay manodidina ny 900. Tsapa ihany koa ny fidinany fahavitrian'ireo mpiadina raha ny fanazavana. Raha ny fahitana ny adina ara-panatanjahantena EPS amin'ny taona 2022-2023 ity zany azo lazaina somary niena kely ny salam-pahavitriana aloha voalohany indrindra satria ny effectif atsika ohatrany somary kelikely par rapport amin'ny tamin'ny taona lasa. Manaraka an'izay koa manaraka amin'ny vanim-potoana ohatrany mihamadinika ny zaza manao fanadinana amin'izao fa tsy mitovy amin'ny tamin'ny taloha miha kely amin'ny resaka taona. Dikan'izay misy fiantraikany amin'ny resaka performance zany zay zavatra zay fa mbola ho hita ame-dalana eo fa mbola voandry voalohany moa tsika zao vao manomboka. Amin'ny ankapobeny isan'ny olana nisongadina ho an'ny ankamaroan'ny mpiadina ny tsy fampiany fanazarantena. Io aloha tsy sarotsy na mora satria tsy allegri io tsy hay ty volazy fa le hoe zany tena manjera batana tena manjera toy zao tonga dia toy ato moleko toy zao marary henaniky zao tamin'ny demi-fond le haniky iny totosazany farany fa mahasemso anao foa sady soa manao azy fa mba mombatanja. Tsy nisy fanomanantena zany tena tsy nisy. Nisy fa nifindiniko zany tamin'ny gym BPC fanjakana toy nanao football miaraka amin'ny saut à longueur satria io zany tena mba haiko par rapport amin'ny vitesse fa football zany tena tiako amin'ny raha iabiaby io zany football tena tiako tsy takaloko inoina tamin'ny fond iny amizay zany lafa za amizay nilay tena sarotsy fe niezaka avao zany zaho
hatsatsarako premier taty. nizotra ampilaminana ny fanombohana ny fanadinam-panjakana EPS eto anivo ny fari-padidia-pampianarana toliara voalohany nahitana ny épreuve collectif individuel sy ny demi-fond izay haritra eninandro. Ny efatry ny volana jiona ho avy izao kosa ny fanombohany adina antsoratra ho an'ny taranja aranam-pantanjahantena hatrany. Iverina eto Antananarivo amin'izay sika rehefa avy natety faritra maro mitoeritra hitan'ny mpitondra vahaolana ny tsy fandriam-pahalemana na an-tanan-dehibe na ambanivohitra amin'izao fotoan'izao omaly ny refitra ny basy teny amin'ny komuna Ambotrimanjaka ary tara sy mifanilika tahaka ny mahazatra eto amin'ny fireneny ireo mpitandro ny filaminana ireo ponina teny an-toerana tamin'ity androan'ity honina saina. Omaly tamin'ny sivy teo zany no nisy moto niakatra fianakaviana niakatra teto amin'ny fiakarana teto. Dia efa narahana moto anankiroa izy dia mibareny teto le moto. Dia teto zany le moto dia mibareny teto tonga dia nisongonana dia mibareny teto le moto. Dia niala moa le zara zany teo ambony moto dia nitsoaka ny azakazaka be dia nienjehany zareo tamin'ny basy nanao podanitra ry zareo nanenjika le zara tamin'ny basy teo. Dia azony teo ambany teo moa le lakilena moto dia niakatra izy. Dia rehefa niakatra izy zany dia nentiny le moto dia nisy taxi be moa nahita anazy dia mibareny le taxi be zany teo amin'ny tatezana. Dia zay ny zavatra nisy taminay dia zay moa nanenjika zany zay izy nitsoaka ny nanaraka diky izy. Amin'ny sivora maraina amina commune 12 kilometatra miala ny renivohitra no mahasamana poka basy andalambe ny Jiola tsy misarotava ary lasa tamin'izany ny motoskotera iray teto amin'ny commune Ambotrimanjaka. Ity commune ity izay misy tobina gendarmerie pirenena ary efa niantso polisy ihany koa ireo voatafika saingy tara sy mifanilika andraikitra ny mpitandro filaminana raha ny fanazavana. Dia zay zany niezaka mihitsy hoe naniendrika andry zareo sady ny andro mpitandro filaminana zavatra nampalahelo nefany efa lasa efa adiny iray le mpanentika le Jiola zay vao tonga ny gendarme. Dia zay koa moa zany mbola nisy namana mba niezaka ihany nampandrehan'ny polisy teny Ansapanana. Dia ny polisy teny moa miteny hoe tsy andraikitsy eny fa andraikitsy ny gendarme Ambotrimanjaka. Dia efa zay koa nefa mba niezaka ihany niantso ny gendarme Ambohidratsimo hoe lasa le moto dia izy miteny ahoana ny gendarme Ambotrimanjaka dia tsy hitanay mihitsy moa zany zay atao fa dia mijaly amin'ny fiarahamonina mivoaka aty amin'ny tanàna misy aty amin'izao fotoana izao. Nanao le anankiray manao ranjery sa mpitandro filaminana dia manao pataloha satria matsy zany isy ny teny ohatra mipozana polisy reny izy ry zareo. Zay zany zavatra nitenen'ny zareo teo. Fa le anankiray manao sorta zany le tena nanapokapoka basy manao sorta. Dia tsy fantatra mihitsy zany zay tena fahamarinana le fandriam-pahalemana ety Ambotrimanjaka amin'izao fotoana izao fa dia tena mirongatra tokoa amin'izao fotoana izao tsy fandriam-pahalemana ety amin'ny faritra Ambotrimanjaka. Mandry tsy lavoloha ny ponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra sa ho lasan'ny olon-dratsy ny vola eny an-tsaha sy ny fiompiana ao am-pahitra. Miaina mitebiteby ihany koa ny ponina an-tanan-dehibe noho ity trangana tsy fandriam-pahalemana ity hatrany. Izay ihany koa no entina miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ny diala ity. Taorian'ny fiainoana voalohany tao Dakar ny maraina teo nahemitra ny 3 Mey ho avy izao ny fitsarana ny Ousmane Sonko izay voapanga amin'ny resaka fanolanana ity farany izay isan'ny kandida ho filohan'ny pirenena ao Senegal ny taona 2024. Nahemitra ny 3 Mey ho avy izao ny fitsarana ny Ousmane Sonko voaroiroy amina fanolanana sy fanaovana herisetra noho ny tsy fahatongavany nanatrika izany. Ousmane Sonko izay isan'ny kandida ho filoham-pirenena ao Senegal ny taona 2024. Omaly alatsinainy raikitra ny fifandonana tao Dakar faritra misy an'i Sonko teo amin'ireo tanora pomban'i Sonko sy ny mpitandro filaminana. Vokany olona 3 namoiny ainy araka ny nambarany ireo tompon'andraikitra ao an-toerana. Filohan'ny antoko Pastef les Patriotes Ousmane Sonko ary teo amin'ny laharana fahatelo raha ny voka-pifidianana ny taona 2024. Nandahatra amin'ny farany ny fiampangana azy Sonko ary nilaza fa misy teti-dratsy ataon'ny fitondrana anesorana azy tsy ho isan'ny kandida hirotsaka ho fidiana. Nambarany ihany koa fa tsy hamaly ny antsony fitsarana izy no ity farany lasa fitaovana araka ny fanehoan-keviny hatrany. Izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ny diala ity ankasitrahana ianao. Nanaraka izany tao anatiny 7-20 minitra nitondrana ny fampahalalam-baovao. Mbola maro mifandaharana entina aminao amin'ny diala ity ka mametraka ny veloma mandra-pitafa miaraka amin'ny fahitalavitra kolo hatrany tombo kilasy tombo vaveloma tompoko.
INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsulouariv. Vous a présenté Nivavo. Du jamais vu chez Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tout le magasin et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.